Teto amin'ny faritra Sambava indray no nanohizany kandida marikaraval manana ny fitsidiana ary indrindra ho fankasitrahana ireo olom-pirenena tonga ny fidy azy ny fafitony volana novambra lasa teo. Hiditra ao anatin'ny fiodinana faharoa isika izao izy izay tsy azo iodivirana intsony. Ity no anehoana taratra ilay hoe miasa miaraka ny fahombiazana. Faly tena faly toketo amin'ireto. Voalohany indrindra mbola tsara io faly aho aminareo tonga aty aminareo ty satria tafakatra deuxième tour dada. Tafakatra deuxième tour ihany tsika hoa tsy mba atahotritsika hiatrika zany deuxième tour zany. Minonareo mahatoky anareo amizay zay vao tena isy amizay le hoe miasa miaraka isika. Ka de voalohany indrindra misaotra anareo tonga maro eto. Indrindra ianareo ben'ny tanàna zay natsona avy any Antala, ny avy any Andapa, ny avy any Voemara, ny avy eto Sambava. Tonga eto ianareo hidinga eto isika. Ary andray ny toromarika ianareo hoe ahoana soana tokony ahafahana miasa miaraka mba hibatana ny fandresena amin'ny fasivy amby folo ny volana Desambra ho avy zao any matahotra nareo. Ny antso ireo olom-pirenena tsy tonga ny fidy teto amin'ny faritra Sambava ihany koa ny tenany mba anefa ny adidy satria anova zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny malagasy ity fifidianana ity. Efa miomana amin'ny fiatrehana ny fampelezan-kevitra ny talata faha-4 Desambra izao ireo K25 eto Sambava ary nisy ihany koa ny toromarika nomeny kandida marikaraval manana mba hisiny ny filaminana mandritra ity fotoam-pifidianana ity.